Rehefa mila sakafo ny vatako dia tia ny sokafako satria fantatro fa misy sakafo azoko hohanina sy ahavoky ahy tsara ato. Fa rehefa mila sakafo indray ny fanahiko dia tia ny sokafako satria fantatro fa ato anatin'ity no misy ny zavatra rehetra ilaiko mba hamelona sy hampatanjaka ny fanahiko. Tsisy amintsika angamba tonga any am-pandriana vao tonga saina hoe way, ary tena adiniko tanteraka kay ny sakafo androany. Satria tsy milamina mihitsy ny vatanao raha tsy misakafo mihitsy ianao mandritra ny fotoana lava be, ka manokana fotoana isakafoanana ianao isan'andro satria fantatrao fa ilain'ny vatanao zany. Dia ohatr'izay ihany koa tokony hanokana fotoana hamakiana ny tenin'Andriamanitra isan'andro tsika sy ianao. Tsy hoe satria tsika mahatsapa voatery ianao an'izay, fa satria fantatsika fa tsy hitombo ara-panaharaka ny tokony ho izy mihitsy tsika raha tsy misy azy. Tadidinao foana ny manome sakafo ny vatanao, fa aoka tsy ho adininao ny manome sakafo ny fanahinao. Vakio isan'andro zany baibolinao fa tena ilain'ny fanahinao zany.